14 febroary feno heritaona katroka androany no nanafian'ny Fédération Rosiana any Ukraine fanafiana nomen'ny firenena Rosiana anarana hoe opération spéciale. Tombotsoana firehana civilisation roa samihafa dia nitatsinanana sy ny tandrefana izay ezahina ampiarina Ukraine ratsorina no fototra izao adiny firenena roa toto izao izay efa namonoana miaramila sy sivily maro amanetsina raha tao anatin'izay heritaona izay. Ilay filoha Ukrainianina izay lesky mantsy dia mirona tanteraka amin'ny politika ampiarin'ireo tandrefana dia ny demokrasia sy ny fahalalahana. Politika mifanohitra tanteraka amin'ny firoana amin'ny firenena tatsinanana izay teraka tao anatin'ny firaisana sovietika taloha satria dia nambaran'ny filoha Rosiana fa manana lafiny tsy afa-miala amin'ny Rosiana Ukraine indrindra eo amin'ny fandriam-pahaleman'ny firenena. Ka izany no antony nanafiany sy nangalany any Crimée ny taona 2014 faritany izay marina fa andry Ukrainianina taloha izay saika russophone daholo ny mponina ao aminy. Ao kosa ny filoha Zelensky tsy manaiky ary mitaky ny hamerinana ny Crimée sy ireo faritra Ukraine taloha indrindra ireo faritra nylain'ny Rosiana toy ny tao Mariupol sy ny faritra Donbass iray manontolo iny. Hatreto dia tsy mbola hita mangirana mety izay hafaran'ny ady, mbola miziriziry samy mitazona ny heviny rotota. Ny Ukrainianina manery ny Rosiana amerina ny sisy taniny taloha ka ao anatin'izany Crimée. I Rosia kosa milaza fa manozongozona ny fandriam-pahalemana ny aminy Ukraine satria dia nambarana fa maro ireo russophone izay nataony zareo nationaliste Ukrainianina vonomoka ka tsy maintsy arovana na dia tao aza ny fahafatesana maro teo amin'ny samy rotota. Raha ny fahitana andraraha dia tô vao maika hoy amafy azy tiady afaka roa volana na iray volana eo nampitombon'ny Amerikanina sy ireo firenena tandrefana mantsy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika na mantsina ny Ukrainianina toy ny fiara-mivono vy, ny tafondro mahery vaika ary ireo balafomanga mahatakadavitra. Hita manova tetika azy sy mampitombo ireo miaramila sy fitaovana koa ny Rosiana satria dia hitan'ireo mpandinika ihany koa fa maro be ireo miaramila sy fitaovana mahery vaika no mitombo eny amin'ny sisy tany manamorona ny Ukraine. Efa manomboka mandrangaranga mampiasa fitaovam-piadiana nukleary koa azy ary zareo Rosiana. Valalan'ireo mpanara-baovao maro tsy misy nanam-pony faharetan'izao ady any Europe izao ny rehetra tsapa ho mizarazara ny firenena rehetra maneran-tany manoloa ny ty ady. Misy mihitsy ny tsy misalasala fa raha mitoy izao dia tsy ho ela intsony ilay ady lehibe fahatelo. Efa misy ny fanerena kolaka ireo firenena mba hanameloka na hankatoa ilay ady eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainianina. Manomboka misy fiatraikany ary atoekarena amin'ny firenena maro ny vokatra ilay ady indrindra moa fa ny Ukrainianina ny firenena mpamokatra varim-bazaha-betsaka. Tsy tongatonga ho azy izao ady misy any Ukraine izao. Ady izay fitaovana fotsiny ireo hery rogoavana amin'ny fizo tontolo izao no Ukraine manana toerana stratezika indrindra ny ara-toekarena. Efa mihamafana ihany koa ny ady mangatsiaka eo amin'ny Amerikanina sy ry zareo sinoa momba ny teo anina. Manomboka mihamaro ireo firenena Afrikanina miala amin'izareo Frantsay fa lasa nitodika any Rosia. Nisy ohatra ny fiarahan'ny tafika Afrikana Atratsimo sy ny Rosiana nanao sarinady. Tsy voela koa no nanao fifanaovan-tsiny tamin-jareo Sodania ny Rosiana ananganana tompam-pahamarana ny aminy. Mangataka ny hiditra amin'ny vondron-tafika Europeanina Atlantika ireo firenena manamorona ny Rosia. Tsy ho moramora ho an'ny firenena manerana izao tontolo izao ny fiantraikan'ity ady any Europe ity, indrindra ho an'ireo firenena sokajiana mahantra. Saika mitobaka amin'ny ady ny volan'ireo firenena-dehibe ka mampametra-panontaniana ny rehetra. Amanjatony isan'andro mantsy ny maty ao amin'ny rotota. Fampitomboina ny famatsiana ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny Ukraine ve no
mety ho fahaolana ny fampitsarana ny ady ka ampiposy voninahitry ireo firenendehibe ve no aminona olona maro tsy toko firohan'izao ka aminona ireo tsy manatsiny. Raha ny tantara dia ny ady dia tsy maintsy mifarana na ovinanoviana ka mitsahatra eo amin'ny latabatra boribory ihany no fiafarany.